Ho aminareo ane ry havana ny fahasoavany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Meteza ho mpanompo ny fahamarinana. Meteza ho mpanompo ny fahamarinana. Zany indray ry havana no asongadiny nofinainantsika anio ao amin'ny boky Romanina toko 9, ny 5:10 hatramin'ny 5:20 ihany. Andeha ho vakintsika amin'ny anaran'i Jesoa manao hoe: ahoana ary? Anota vai isika, saingy tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana? Sanatria izany. Tsy fantatrareo va? Fa raha manolo tena ho mpanompo ianareo, na ho aniza na ho aniza, dia mpanompon'izay arahanareo ianareo, na ny ota ho amin'ny fahafatesana, na ny fanarahana ho amin'ny fahamarinana. Ary isaorana ane Andriamanitra, fa na dia efa mpanompon'ny ota aza ianareo, ny fonareo dia efa nanaraka ny fomba fampianarana izay nanolorana anareo. Ary rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo, dia tonga mpanompo ny fahamarinana. Miteny araka ny fanaon'ny olona aho, noho ny fahalemen'ny nofinareo, fa tahaka ny nanoloranareo ny momba ny tenanareo ho mpanompo ny fahalotona sy ny tsy fanarahan-dalàna, ahatanteraka ny tsy fanarahan-dalàna, dia mba atolory ankehitriny toy izany koa ny momba ny tenanareo ho mpanompo ny fahamarinana, ahatanteraka ny fahamasinana. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Meteza ho mpanompo ny fahamarinana. Ny soratra masina ry havako malala dia miteny fa samy efa nanota ny zanak'olombelona, ary ny olona rehetra dia nanana fahotana avokoa. Saingy ambaran'ny soratra masina kosa fa misy ny lalana izay ahafahana miala, tsy hozigain'ny fahotana, tsy hogejain'ny ota, fa mba hahatonga anao ho mpanompo manana fahafahana, dia tonga mpanompo ny fahamarinana. Arak'izany dia anjaran'ny tsiraray no misafidy izay ho tompony. Raha manompo sy hitoetra amin'ny fahotana mandrakariva ka manompo ny ota, dia mety ho tonga amin'ny fahafatesana izany. Miaina tonga mpanompo ny fahalotona, mpanompo ny tsy fanarahan-dalàna, ary mivarina makany amin'ny fahaverezana. Etsak'ilan'izay kosa dia ambaran'ny apôstôly Paoly amin'ny epistily izay nisoratany, fa manana safidy hifidy izay ho tompony ny mpino, ka hiala amin'ny fanompona ny ota, fa misafidy hanompo ny fahamarinana. Manompo ny fahamarinana izay mitarika ny tena hanana fahamasinana eo anatrehan'Andriamanitra, ka dia ho tonga mpanompo ny fahamasinana ihany koa. Ambaran'ny apôstôly Paoly fa ao amin'ny Kristy lay masina sy afaka manamasina no lalana tokana hialana amin'ny mahampanompo ny ota, ka mitondra antsika ho any amin'ny fanompona ny fahamarinana. Safidy tokana eo anatrehantsika ny anapa-kevitra hanompo an'i Kristy lay marina, ka manamasina antsika sady manafaka antsika rahateo koa amin'ny
fahotana. Fa hony voalazany apôstôly Paoly manao hoe fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany atsika fa fony mbola mpanota isika dia maty amonjy atsika Kristy. Maty amonjy izay nitoetra tao amin'ny fahotana Kristy. Ka i Kristy izay maty teo amin'ny hazo fijaliana no manafaka ny olona tsy hozigainy ny fahotana intsony. Zavatra lehibe arak'izany ny mampanompo ny fahamarinana atsika. Ny kristianina ry havako malala dia tsy misafidy hitoetra amin'ny ota ary tsy milalao eo ambany fahotana fa mahatsiaro eny mandevilevy ao anatiny ao ny amin'ny fahotana izay vitany ka dia mahatsiaro ny tsy fahatanterahana izy ka dia mitondra miazakazaka makany amin'ny Kristy ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana mba hanafahana azy. Mizotra amin'ny lalam-pahamarinana, andray ny fanamasinan'i Kristy izy arak'izany ka dia omena azy ny satro-boninahitra dia ny fiainana mandrakizay izay efa omen'ny tompo azy rahateo. Ny mpanompo ny fahamarinana dia ny fahamarinana no mibaiko azy amin'ny lafin-javatra rehetra ka tsy manaiky intsony ny baiko hafa na ho baikoin'ny fahotana na ho baikoin'ny Satana hanao tsy fahamendrehana na zavatra mifanohitra amin'ny filazany tsara. Ny mpanompon'ny fahamarinana dia mandeha araka ny fahamarinana izay hitarihan'ny soratra masina ahitantsika ny sitrapon'izy Andriamanitra. Ny mpanompon'ny fahamarinana dia tsy mibaiko tena na mandeha amin'ny feon'ny fieritreretan'ny tena na mandeha amin'izay heverina fa fahamarinan'ny tena fa manaiky sy milefitra eo ambany fitarihan'ny fanahy masina sy izay anoloran'ny fanahy masina saina azy arak'izay hita ao amin'ny soratra masina. Ny mpanompon'ny fahamarinana dia manaiky izay hitondrany Kristy azy, mandeha sy manaraka amin'izay hitondrany Kristy azy fa tsy sanatria indray ka hibaiko an'Andriamanitra amin'izay tiana atao. Metezary ry havako, ho mpanompo ny fahamarinana, anda ny mampanompo ny ota sy ny fitarihana rehetra izay ataon'ny fahotana fa tsy mahatsara antsika izany. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Raha eo misaotra anao izay ilay manaiky andray anay amin'izao endriny misy anay izao, na dia nilomano tao anatin'ny ota tokoa aza izahay, dia sofa teo ianao ilay nandatsaka ny rany zanakao hitondra fanadiovana ho anay. Mivavaka manokana izay Tompo amin'ity andro anio ity ho an'ireo rehetra mitaraina, miferinaina, mila famonjena ny amin'ny hohanina, ny hosotrony, ary mivavaka manokana koa ho an'ireo izay te ho afaka migeja ny zava-mahadomelona amin'ny endriny maro samihafa. Ianao Jesosy hanafaka azy ireny, fa ny teninao no miteny fa raha ny zanakanao hanafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy izany mivavaka izany, misaotra Tompo. Amen.